Anisan'ny dingana lehibe mandritra ny stage ny fanomanana ny bika aman'endriky ny mpifaninana mba hifanaraka amin'ny lohahevitra. Rehefa vita ny sakafo marina dia nanainga avy hatrany hazo ny salon or eny amin'ny immeuble millénium Mivandry izy ireo anoho ny fikarakarana mialohan'ny ankarana ny sehatra. Toeram-pikarakarana efa matianina no nandray ireto mpifaninana ary manaraka ny fenitra avokoa ny fitaovana izay ampiasainao. Tsy vitan'izany fa na ny fandraisana ary dia tena mahafinaritra sy mahatamana mihitsy. Vatany voatonga izy valy mianadahy dia nanomboka avy hatrany ny fikarakarana. Afa-po tanteraka ireto mpifaninana. Jerenareo ny voakan'izy ireo e? Ny personnazeko zany Sarlo taty amin'ny salon or nanaovana an'ilay izy. Tena nahafa-po tsara ilay izy satria tavoaka tsara arak'ilay eritreretiko tsara mihitsy. Ny personnazeko androany dia Margot Robbie tamin'ny film Barbie. Dia androany izay tato amin'ny salon or nanao ny make-up sy ny volo dia tena afa-po be mihitsy satria tena tavoaka an'zareo ilay izy le maquillage sy le volo ihany konko. Dia mola izy tsy ela be dia tena tsara be, tena mahay be zareo tsara be konko fandraisana. Ny personnage koa italien Casa de Papel dia ny fahafampoko zany tsara be noho tamin'ny stage 1 nanaovandreo anazy tato amin'ny salon or. Personnage koa Mercredi Adams tonga taty amin'ny salon or zay nanao an'ilay izy dia tsara be ilay izy, tafavoaka tamin'ilay nitiavako anazy ilay izy. Ny thème amin'ity stage 2 ty dia cinéma. Ny personnage nisafidiko tamin'izay monde du cinéma zany Cléopâtre. Tena ny akanjo na ny coiffure na maquillage tena nahafa-po be anahy fa indrindrandrindra maquillage tato amin'ny salon or tena nivoaka tsara noho ilay nieritreretiko mihitsy ilay izy dia mahay be mihitsy zareo ato amin'ny salon or dia faly be mankasitraka anareo. Ny personnazeko moa zany dia Squid Game dia vao tonga tato amin'ny salon or zay dia tena faly be satria ny fandraisan'ny zareo anay tena mahay mandray olona be zareo dia tena tafavoaka zareo tsara mihitsy le personnage le tena izy. Nisy tamin'izy ireo ihany koa moa no natao face painting mba amivoaka tsara ny endrika izy ireo hifanaraka amin'ny lohahevitra mandritra ny stage 2. Personnageko zombie dia tonga tamin'ny salon or takato zay dia tafaboaka tsara ny anahy dia sady zareo koa mahay mikarakara be dia voilà. Amin'ity avatara ny personnageko dia tonga taty amin'ny salon or indray izay hors génération amoaka ny personnagenay dia ho ana manokana hitako hoe mivoaka ilay izy araky ny ilevako anazy na dia somary sahirana kely ary nametaka an'ilay volo fa mety tsara, tafavoaka ny zareo tsara mihitsy ilay izy. Vita ny fikarakarana dia roso ary ny dia ho any amin'ny avo ry indray ireto mpifaninana ireto hiatrika ny seho. Ora vitsy sisa no isaina dia anomboka ny fampisehoana. Mandra-piandra an'izany dia misy ihany nefa ny hafatra sy ny fanafanana ny feo iarahana amin'ny katrikony. Somary mahazo ila any afara
toy izay ny fiomanatra mpifaninana valy mianadahy ireto hiatrika ny stage 2 varanao rampitso alahady fa 4 ny volana jolay taona 2024 eto amin'ny fahita lavitry ny Reality Madagascar sy ny canal plus amin'ny canal 8 sy ny canal 211 eo ihany koa ny chaîne YouTube ny Reality Madagascar official eo ihany koa ny page Facebook ny Reality Madagascar izay anarahanao ny stage 2 izay manomboka amin'ny roa ratolakandro.